betsaka ihany dia hiditra fa donany izay vao hoe Anatin'ny teatra ve inavy ny fetsoanan'le moa zany préalisé an'le izy ohatrany amin'ny cinématographie zao hafa daholo ny samy manana ny tachiny dia hafa daholo ny fetsoanan'ny olona rehetrarehetra anatin'le izy ankoatran'ny acteur sy ny actrice ny figurant dia anaty teatra zany tokony misy ohatr'izay dia misy expérience be ohatrany hoe voray ihany tao anatin'le izy zany tsy hiainana tao anatin'ny telo taona nolalovana le théâtre depuis 2023 tany. Fomba fisiarana vaovao zao ohatra mety hoe tamin'ny dramatika za manao moderna ihany fa misy zavatra mampiavaka kely atolotrotolotra. Mitazona fampifanana tsotra mba hahatonga ny olona matianina amin'ny sehatra misy azy. Raha vao miresaka teatra tsy resaka filalaovana fotsiny ihany fa mianatra teatra sy miofana ny fomba teatra ny olona iray na any amin'ny toeram-piasany ary mba ahafahany manatsara ny fifandraisany amin'ny hafa, ahafahany manana fifantohana kokoa hatrehan'ny asany. Raha ho anam-pilalao moa zany izy dia mba ahafahany matianina ny fomba filalaovana mba ho tena mifanaraka amina fenitra iraisam-pirenena sy ny maro karazana ohatran'izany. Izany hoe tsy natao ho an'ny mpilalao fotsiny zany ny fampifanana eo amin'ny teatra fa ho an'ny mpampianatra, ankizy, mpilalao, mpanao, mpandraraha sy ny maro hafa amin'ny sehatra rehetra.